misaotrany amin'izay rehetra ataonao sy izay mbola ho ataonao. Misaotrany amin'ny fotoana tahaka izao izay mbola ahafahanay mifampizara alalanay ny lalana tokony ho alehanay. Amin'ny alalan'ny fotoana tahaka izao dia mandrianao izahay miresaka mifanahinay. Mandrianao izahay mitafatafa mampiampita zavatra ny anatin'ny fanahinay ihany. Amin'ity andron'io ity Tompo, ianao no tompony zavatra rehetra. Ianao no mitondra ny zavatra rehetra. Ianao no mitantana ny zavatra rehetra. Mahatsiaro an'ilay teny ako manambara ny fahefan'i Josefa hoe tsy misy afaka mihetsika eto Egipta raha tsy nohony amin'ny teninao irery andry. Raha i Josefa izay olombelona ihany ara nomena an'izany fahefana zany, tsy mainka falainy nanome azy sy nanorotra ny lalany. I Mosesy dia natao toy ny Andriamanitra teo anatrehan'ny Farao, nefa Mosesy dia tsy inona fa olombelona ihany. Androany Tompo, raha iainao anao zay dia omena ianao tanteraka ny fitondrana, omena ianao tanteraka ny fahefana, ary anongilana ny sofinay izahay. Iaino anao, tsy haino izay tianay ho henoina, tsy haino izay tadiavinay, tsy haino izay manetsika ny filanay, fa piriminay daholo zany dia iaino anao zay ankehitriny. Sokafo ny fonay, sokafo ny fanahinay, ary ampahitaon'ny voninahitra ao zahay amin'ity andro anio ity. Misaotra indrindra Tompo amin'ny zavatra rehetra, ho deraina mandrakizay mandrakizay ny anaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Afaka mipetraka tsika ary. Dia mbola misaotra ny Tompo hatrany isika ny amin'ny fotoana izay mbola nanantsika tahaka izao ahafahana miaraka. Dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny Tompo ary faly miaraba antsika rehetra indrindrindrindra izay mbola tsy voaraba tamin'ny alady natratra an'izao taona vaovao izao. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo anapaka feno ny fotsika mandritra izany taona vaovao omeny Tompontsika izany. Amen. Ijery andalatsotra masina ray isika izay notsika fa anomezan'ny Tompo teny indray ho atsika ao anatin'izao fotoana izao. Andehantsika hamaky ny Salamo 80 anio. Salamo 80 dia miresaka mikasika ny vavaka nataon'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Dia andeha ho jerentsika ny 5 anio. Salamo 80 dia ny 5 no ho jerentsika ka hatramin'ny 20. Salamo 80 ny 5 ka hatramin'ny 20 naran'i Jesosy. Fa ny andronay rehetra efa lasa mifahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona no andro ny taonanay, ary tahiny mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina fainga zany ka lasa manidina. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy fahaviniranao arak'izay tokony fatahorananao? Mampianara anay anisan'ny andronay, azonay fo endry. Amen.
efa itsika izany teny zany a fa ifampizarana amintsika anio ity teny ity a zavatra nahavariana indrindra tamin'izy ity dia tsy fantatro hoe efa nanindona ny Mosesy ve fahafatesany sa ahoana fa i Mosesy dia 20 taona ny maty dia nefa zavatra lazainy eto 70 na 80 taona ny andronay hozy izy dia mifandeha le izy dia zao ny boky Salamo dia boky faminaniana misy faminaniana be deabe ao mikasika ny fiavian'i Kristy sy ny sisa rehetra fa ny famarinana faharoa ihany koa dia Mosesy dia mpaminany tena dia 20 taona ary ny andron'olombelona tamin'ny andro Mosesy dia efa fantatry Mosesy fa hiahidina foana io ary eo 70-80 taona taloha namaky an'izy io dia neveriko hoe salamo nataon'i David izy io satria David 70 taona ny maty ka salamo nataon'i Mosesy le izy ary Mosesy ny lazan'io hoe 70 na 80 nefa izy 20 vao maty dia ao anatin'le izy nefa na izany na tsy zany dia ny fianarana goavana be izay ianarantsika ao anatin'le izy hoe na lehilahy anankiray izay maty teo amin'ny 20 taonany izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa i Mosesy rehefa maty dia tsy jamba ny masony tsy pahana ny masony ary tsy nangozo olo ny lohaliny zany hoe ny atsika amin'izao fotoana zao 70 taona efa mitazo tehana vokoka be tsisy oatra zany fa i Mosesy io masony io mbola afaka mahita lava-panjaitra mampiditra lava-panjaitra ary ny lohaliny tsy mangozoozo fa mijoro mijaridina tsara nefa zay lehilahy zay izay nyai naty fotoana lava be tahaka zany nizara telo ny fiainan'ny Mosesy zara telo fiainan'ny Mosesy 70 taona nyaina ny tao andapa amin'ny Farao ny 70 taona nyaina ny tany anefitra ny androndry ary 70 taona nyainany ny androny zanak'Israely fa tao anatin'le 20 taona dia jereo tsara ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy hoe tena eniny sy tsapany fa na dia lava ary ny androm-piaina no oharina amin'ny zavatra izay nolazainy dia eniny sy tsapany fa tsinitsinina ny fofonainy zanak'olombelona mandalo dia mielina izy androany ianao ohatr'izao hoy Jesosy zay ny resaka androany ianao saiko moa na Jesosy nao amin'ny Salamo nany amin'ny oabolana ny lazan'izay hoe ny andro zanak'olombelona tahaky ny ahitra anio izy eo atsa rapitso izy anepatana satria maninona maina le izy dia tsisy ilana sy tsony dia atsipy atao anatin'ity resaka ty amin'izay Mosesy dia miresaka sy mampianatra ny olona izay mamaka Salamo hoe mangata amin'Andriamanitra mba hampianatra atsika aninona anisa ny androtsika ananatsika fo endry mangata amin'Andriamanitra anisa atsika hampianatra atsika anisa ny androtsika mba hananatsika fo endry raha lay lela 20 taona ary nahatsapa sy nahita fa lany tamin'ny fieritreretana ny androny aikaitsitsika rery ihany no lasa saina fa i Mosesy ihany koa dia nahatsapa tao anatin'ny fiainany ohatra mibetsaka izy amin'ny fotoana laniko amin'ny fieritreretany zany ohatra maniditsidina eny ny saina ohatra mivetivety dia anina sady moa zaoko dia ohatran'izao sady moko tamin'ny taona 2000 ngamba netrehitra daholo ny tsirairay avy tsy possible zany 2020 zany zao fa tapitra ny 2022 ary efa miditra ny 2023 tany amin'ny taona 1960 ngamba raha tsy diso nisy reportage kely nataondrareo nitetezina ny tanora vitsivitsy hoe mba ohatrany ahoana ny eritreretanareo an'izany fitaovam-pitaterana amin'ny taona 2000 zany any amin'ny 70 taona lasa daholo le ankizy ny tantara amin'izany fotoana zany tsy mandeha pneu intsony ny tomobile ohatran'izao dia zany anankiray amin'izany fotoana zany efa manidina efa ohatr'izao so tsika 2023 izy akoa zay manidina eo kodiarana ihany kodiarana 4 ary mbola be deabe ny an-tanàna sy ny sisa ny eo ihany ny ahodikodin'olombelona inona ny dikan'izany zavatra any mandalo sy mielina tsisy dikany daholo ny zavatra rehetra ny 70 taona dia mandalo toy ny ray andro ny 50 taona ohatra ny ray mpimaso faingana kely mieritreritra n'izany zavatra zany mihitsy hoe voaviana reny nanao taona vaovao tamin'ny 2022 lazaiko io voaviana nanao anniversaire voaviana nanao an'izao voaviana nanao an'izao firandray rahalany mariazy zay
fa ray volana latsaka sady manahoana izy eo aloha mbola mety ameniny zany fa tsotra voamaly ve nikarakara azy mandalo miserana mandalo daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ao anatin'izany raha vo tsy ananatsika zay foendry mahay manisa ny androtsika izay dia milazanao atsisy nininona vitanao mandritry ny androm-piainanao rehetrarehetra tsisy nininona vitanao ozy Solomona andray mako ao bokyny pitoriteny fa firy reny misy an'izy iny fa sivy angamana fa folo na faraiky amby folo ray am'ireo telo reo na fa sivy na folo na faraiky amby folo za ozy izy agny navita zavatra betsaka lavitra no zay mpanjaka rehetra teo alohako navita betsaka lavitra navita namapo an'ireo firenena rehetra reo zany manam-pahendrena za feno ny fanamasina sa manana zao rehetrarehetra zao fanjanona dia nandinika ozy izy hoe inona ka nidika an'izany inona nidika an'izany natsangana fanjakana natsangana tepoly natsangana lapa ho atsika zay maniry fatratra anangana trano fa milazanao ary efa vitanao io inona ka nidika an'izany dia naninona antaniny ireo olona natsangana trano be deaibe reo dia maninona zao nareo natsangana trano tena miadana tokoa ve nareo tena faly tokoa ve nareo tena mitsahatra ve ny fo nareo ao anatin'izany fa io zanak'olombelona io misy fahadalàna izay alefan'izao tontolo zao sy afafan'izao tontolo zao anatin'ny sainy ao misy adalàna izay afafan'izao tontolo zao anatin'ny sainy zanak'olombelona izay miazakazaka foana izay mitady foana izay voahiraka foana ianao mitedavana zao fofo ianao maraina mandehana ianao mitady vola nisy morsoana vavaka kely zay hitako sady blagy ammo le izy napetraka ny olona dia ina vavaka le olombelona mipetraka eo le vola Andriamanitra le vola hoa le vola Andriamanitra le vola hoa dia rehefa azonao ny vola dia aninony ianao dia anangony ianao dia falifaly ianao manisa azy dia malahelo ho fonao ve mimiena ndray izy tovy amin'le jona tato ato verimberina foana iny tantaran'ny jona iny malahelo ho fonao lasa ndray izy zay Andriamanitra hoe ina moa zay tanatana mangakelinao iny velona ndray andro iny dia maty ndray andro e fa zany amin'ny retom-pon'ny nive reto za mieritreritra no aviny izy ireo isika hito ambony tany falytsika fa velona hoe arabaina fanatratra 2023 fanatratra 2023 dia anao inona anao ohatrany tamin'ny 2022 indray tena milazanao fa ny akamaroan'ny olona 7 isanjaton'ny olona dia amerina 2022 film efa nandeha zay ihany no averina eo jerenao tsara igny zavatra hitranga eo hoe l'erreur tamin'ny 2022 tamin'ny 2022 izy fitany lehilahy 2023 izy mbola isy lehilahy mitakazy indray manaraka eo jereo tsara ny fiainany zanak'olombelona fa zay ny zavatra mitranga eo zay natao taloha ihany no averina satria manino tsy manana n'lay foendry anisany androny tsy manana n'lay foendry andany androny amin'ny zavatra zay tokony andanina anazy andany fotoanany amin'ny zavatra zay tokony andanina anazy ary rehefa tsy anananao zay foendry zay dia milazanao atsisy dikan'izay ompelatananao rehetrarehetra rehefa ny olona nomena vola ka tsy niomana ny amin'izay izy lanilany fatany mara zany sadiso mara zany sadiso e rehefa tsy miomana ianao fa tonga tampoka eo anatrehanao zany ny problema reny olona nahazo jackpot reny zany ny problema n'ireny tonga tampoka le vola tonga dia mikorotana tao inony ty dia ahoana ny fomba anaovana azy dia inona zay hevitra tonga voalohany ao an-tsainao no tonga dia atao avy tany camion tsisy fandiniana mihitsy hoe ahoana aloha fandeha zany camion e fa le permis ary mbola ho alaina amin'io permis mbola ho alaina dia fa camion tonga dia ndao fidanana camion tonga eo amin'izay zay vao hoe dia ahoana ny anaovana an'ity mandao lohaka le permis dia avy eo ahoana ambakain'ny chauffeur fotsiny avy eo dia lany amin'ny vity pièce dia lany tonga za misia maty nzay dia bielona misia bielona efa tamin'ny fakomaly soloana aminy dia zolomany zay za misia maty ety abondana ty zay fa ndeha fa sakafo za misia tsy misy fiomanana dia omena ny zavatra ray dia lanilany fatany
takizay ihany koa tsika raha lasenabavy tsika olombelona rehefa tsy fantatra hoe olaninao amin'inona ny 2023 rehefa tsy fantatra rehefa tsy mipetraka ao anatin'ny fonao hoe anao inona amin'ity 2023 ty inona no andaniko an'ity dia lanilany fahatany fotsiny eo dia tonga indray ny anniversaire anao dia merci mon Dieu un an de plus mitona mitombo volo fotsy mitombo fa inona ny nanovana an'ilay izy eto mosesy mampianatra ary mitarika atsika ao anatin'izao afatra fo izao mampianaranay hanisa ny andronay anananay foendry inona fahendrena raha lasenabavy mandana ny fiainany mandana ny zavatra zay omena azy eo ampelantanany anio amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra maharitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara miariarena ho anareo aiza any amin'izay tsy mety lo tsisy karalao tsisy arafesina manimba tsisy mpangalatra mana amin'ny trano fa ny amin'izay toerany ary ianao dia any any koa ny fonao androany andro vitsy monja ao arinany fendohan'ny taona zay napetraky ny olombelona ny papa Grégoire hoe zao ny fendohan'ny taona andro vitsivitsy manana fotoantsika andiniana ary milazanao ako aleo mandany fotoana mandinika na dia zay ary ny teny mosesy hoe lany amin'ny fieritreretana le andro aleo mandany fotoana mandinika hoe andeha ho aiza toy izay mandeha eto dia ao ampovoany ao miverina indray diso lalana fa tokony ho ato indray lasa indray mandeha ato indray diso lalana fa tokony ho ato indray ohatran'ilay ankizy afaka baka dia tsy hay hoe anao inona rehefa avy eo misy antony igny mato mba saina manao préparation le ankizy manomboka seconde na BPC troisième mary dia fasina hoe inona mba eritreretinao inona mba nofinofinao inona mba fanirianao any aorina mba tsy olany andro nienaena fotsiny eo ampovoany ao hoe anao inona ary dia takizay ihany koa tsika raha lasenabavy isika zanak'Andriamanitra dia nomena ny fahendren'Andriamanitra amenna nomena ny fahendren'Andriamanitra tsika afantatra sy atakatra ary itenenan'i Jesosy miariarena ho anareo eto amin'izao tontolo izao ity zao tontolo izao ity amin'izao fotoana iainantsika izao iazakazaka amin'ny fampitehana fantatra iazakazaka amin'ny fikorontanana tsy fantatro nareo tatoato raha nandinika fa amin'izao fotoana izao ny olona eto Madagasikara ny any an-dafy efa tsy ferana tsony efa lasa lavitra be mihitsy fa ny eto Madagasikara tsisy olana amin'olona tsony amin'izao fotoana izao miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra marina sady diso tsisy olana taloha samby mbo menamenatra moramora eny fotsiny ihany samby mba maneho ny hevo mivady tsotsotra eny fotsiny mba tsy tena miresaka be fa amin'izao teny ratsy an'Andriamanitra tsisy olana teny ratsy Jesosy tsisy olana miaratsy zao fiainana izao ary tsy maintsy miaratsy zao fiainana izao satria ny fahatongavan'i Jesosy tsy ao anaty fiadanana fa ao anaty fikorontanana ny fahatongavan'i Jesosy tsy ao anatin'ilay mahafinaritra be zay ny sitrapon'ny kristianina hoe mba lasa paradisa ny eto tany fa raha lasa paradisa ny eto tany anao inona ho any an-danitra tsony tsy aloha mijanona eto fa ao anatin'ny fikorontanana ao anatin'ny fikotranana ao anatin'ny fahaverezan-kevitra dia manafatra mihitsy ny tompo hoe mivavaha mba ahery ianareo dia andositra n'izany zavatra izany dia hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona zao tontolo izao andan'ny fiainany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa nataony ho an'ilay olona nanangatrano nanomboka 2022 anohy an'izany izy amin'ity 2023 ty le nitady vola 2022 mbola hitady izy amin'ity tsy le zavatra ataontsika ny zava-dehibe sy ny tena olana fa le fotsika mihitsy mitodika makaiza amin'ity 2023 ity mitodika amin'ilay fiarina ho amin'izay mandrak'izay ve sa mitodika mitovy amin'izao tontolo izao amin'ny fiarina zavatra mandalo sy morapotika sika afaka mahazo karazany zavatra rehetra amenna fa fotsika tsy miorina ao anatin'izany ary ny antom-pisitsika tsy miorina ao anatin'izany mety mahazo kiraro fanampiny ianao amin'ity taona ity fa fonao tsy miorina ao anatin'izany amenna amenna veloloha e za zao efa nahazo dia mety mbola azo amin'ity 2023 ty indray fa zany rehetrarehetra zany zavatra mandalo fotsiny zany ry havako fa ny ampianariny tenin'Andriamanitra atsika eto manisamy zay ny andronao fa tsika tsy mahalala hoe roviana ny farany tsy haitsika nany androany ny farany
dia raha ny androany ny farany dia laninao amin'inona ny androany sorana ny tompo aloha feto am-piangonana ianao androany amen efa mba fandaniny efa mba izy zay aloha amen fa mihoatra lavitra noho ny amin'izany zany io ny fiainanao ao anatin'ny fiariana fiainana mandrakizay kehitriny ao anatin'ny fitombona ara-panahy ao anatin'ny tanjam-panahy ao anatin'ny vavaka atonga antsika avokatra fa zany ny zava-dehibe ao am-bokin'ny Lioka toko 4:10 misy tantaran'ilay atao hoe mpitandrina tsy marina io mpitandrina tsy marina io dia nanao fetsifetsy izy io haitsika tsara le tantara hoe tonga avany le tompony dia nilaza taminy hoe amboary ny kontinao fa afaka andro vitsivitsy dia hoe sorona amin'ny asanao ianao ozy izy le mpitandrina tsy marina gérant zany zay mpitatana fananan'ilay tompony mpitatana amin'ny fananan'ny patron inona reny ataoko ozy izy fa afaka andro vitsivitsy a zany hoe soron'ny mpampiasako amin'ny asako ny asa tany tsy laitry ny heriko ny angataka mamenatra inona ary no ataoko zao nataoko ozy izy dia anatona an'ireo olona rehetrarehetra izay anana ny tompoko vola dia iteny amin'izy ireo le patron zany manana tany be dehibe manana tanimboly manana tanimbary manana asa be dehibe lasa izy nanatona tsiraray avy an'ireo dia inona ny nandanin'ny fotoana ny resaka tamin'ireo dia nynegosy tamin'ireo inona ny tokony alohanao amin'ny patronako ozy ny anankiray vary zatogony ataovy hoe 10 fotsiny soraty an-taratasy lasa ndray izy nanatona ny anankiray inona ny tokony alohan'ny patronako aminao olive ohatr'izao injato ho famarana ataovy hoe 30 fotsiny faly bery fa inona ny zavatra natao ngara iny manao investissement izy amin'ny hoaviny manana fotoana kely izy ijanonanao amin'ny patronany dia manao investissement izy amin'ilay fotoana kely ananany mba hanana ny fotoana lava be rehefa avy eo ivalaparana kosa amin'ny fiainana miaraka amin'ireo olona ireo zany hoe rehefa vita zany le tantara dia zao andeha amin'izay izy rehefa roan'le patron izy lasa izy makany amin'le olona nomeny tombontsoa dia mandondony dio tonga dia ampandrosoana iny mandrosoa e nareragana nisy soa anaiky lasa 10 vata fotsiny nalohanay 10 gony mandrosoa hoaniny hanina lany ndray ny ao mifindra ndray izy any amin'le nandodiloilo atondray alo manana fotoana be takizay ihany koa tsika fotoana atsika eto ambonin'ny tany kely dia kely isao iny andro iny dia ho laninao amin'iny averiko eto foana ny vola nge tsy ho lany ny vola tsy ho lany ny valeurany fotsiny memiova ny zavatra azo memiova ny zavatra hovidina aminy memiova fa io mitovy foana ary toy amin'io foantsika hitaditsika omaly nitaditsika omaly hitaditsika androany hitaditsika rapitso dia vitsy zay dia ahoana eto mosesy dia niresaka mikasika an'ilay olona ozy ako nyresaka taminao hoe lay lehilahy velona 20 taona dia nahita fa tsinitsinona ny fiainany le anankiray indray solomona lay lehilahy nanana ny zavatra rehetrarehetra tsisy malaly ty secret an solomona ty fa lazaiko anao androany fa ny secret an solomona saiky namony tena zao ny fanambarana saika aniriko ny ofaty satria nandinika inona ny tombontsoako izy za zao rehefa maty iadivany zanako fotsiny reto zany asa fatratra mitady fahendrena nanao an'izao fa rehefa ho lasa ny ao arinako tsy anana ny fahendreko akory tia nandinika an'izany dia hoy solomona saika niriko no faty saika niriko no faty fa tsy hitako izay anton'ny fiainany zanak'olombelona eto ambonin'ny tany dia inona koa ny andanintsika fiainantsika zavatra tsisy dikany zavatra tsy fantatra ohatr'izany ve miariarena nefa tsy ho tompony akory zany daholo igny tantarany ao anatin'ny baiboly raha lasa enabavy fa ny olona mamilana an'ilay izy dia lasa mamadika an'izany ray hoe lasa fitahiana rabola indray ny eferana amin'Andriamanitra ahoana moa Andriamanitra ny lofo sy tady zay asoanao amin'ny zavatra zay mandalo sy tsisy dikany nefa izy mampianatra an'izany miariarena ao anareo any an-danitra any amin'izay tsy misy kalalao sy arafesina manimba sy mpangalatra mana amin'ny trano fa ny amin'izay toerany arenao dia any koa ny fonao Matteo 12 misy an'izay raha tsy diso zasenao velonaina eto androany ozy izy ny tenin'i Jesosy Kristy anankiray milaza hoe ny zanak'izao tontolo izao dia endry kokoa manan-tsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny fanjakana satria maninona lay zanaky ny fanjakana efa nampahafantarina fa ho avy ny tompo
fa inona ny mbola ataony variana ihany izy amin'ny fiainana. Averiko eto za tsy miteny aminao aza variana aza manao a, za tsy miteny hoe aza mitady vola, za tsy miteny hoe atsaharo le trano a, tsy fanarahany zany a, ataovy ny trano fa mifonao aiza. Ary inona ny andanianao ny andronao eto amin'izao tontolo zao amaolana inge hitany devoly. Rehefa hitany fa io ny andanianao ny fiainanao hitondrany manaraka indray ianao, ary tsy tapitra ny eo dia hoentiny indray manaraka. Rehefa hitany hoe ino ny lalana mahavariana n'ity zanak'Andriamanitra ity, ny zanak'izao tontolo zao tsisy raharaha isan-tanana zany zany efa vany fotsiny. Fa ny zanak'Andriamanitra ireo ny vizen'ny Satana, aiza faiblesse ndray aminy. Tady fitiavana andray zany. Tsy atao mahita mihitsy izy fa raha vao mahita izy dia mitsahatra. Fa atao mitady ato izy aloha dia ohatra mba atao mahazo azo tsirony kely fa manjary sao diso fanantenana loatra. Dia avy eo atao mahita raharabe dia miala amin'iny dia miditra hafa ndray. Mahita ndray dia ohatran'izay dia hitany daholo, hitany Satana daholo ny faiblesse-tsika. Zany nampatonga ny Satana fatany tsara mihitsy mietude an'i Jesosy izy. Inona avy ny problema? Hitany sakafo loa ny olana amin'izao fotoan'izao, ataontsika hoany aloha. Raha vehivavy no entiny eo amin'i Jesosy, izy ary matika nohanana malemy tsy maray tena tsonko raha inona izay vehivavy any. Tsy nitondra vehivavy mihitsy izy ny tsara indrindra ny netiny teo. Raha tianao dia meko anao ty. Fa tsisy raharahin' Jesosy izay vehivavy ihany satria olona matika nohanana ny teo, mofo ny ilainy, mofo zany tentation. Vita ndray zay, nao mba hoetiko eny an-tapo-tenimbohitra. Saina mivarina kely aloha, satria manino le rangahy ty mpanao démonstration na miracle, défi haiko kely izy. Alefaso ary raha tena zanak'Andriamanitra ndana mitsambikiny. Fa raha zany no araky ny nofo Jesosy, dia nanao défi mihitsy ny hoe hoadray ny Andriamanitra ay mahavita azy rangaroa andao fa ataontsika zany. Fa tena le tao anaty mihitsy ny tena fantatra Jesosy hoe le filana mihitsy ny tediavin'ity Satana ity. Nohony avy eo netiny indray tena teny amin'ny tilikambo, naseho ny teny amin'ny avy dia avy. Reo rehetrarehetra reo, ny fahefana, ny fanapahana, ny fanjakana. Jereo ry Heroda, jereo ry Pilato, jereo daholo reo rehetrarehetra reo. Eo amba fahefako daholo reo. Fa meko ho feto anatrehako dia ataoko eo amba fahefanao reo. Fa hozy Jesosy Jehovah-Andriamanitra ao rery ihany no tomponao, izy ihany ny akofanao. Miala ianao ry Satana. Ao anatin'ny fiainantsika misy fakapanahy be dia be. Raha vao tsy mioronintsika ka tsy fantatritsika ny andaniantsika, ny fiainantsika, ary aza atao safo be mantsina fotsiny hoe Jesosy, Jesosy foana nge, hatramin'izay moa tsy Jesosy ihany. Fa lany ihany nge le 2020, nefa Jesosy ihany. 2021 lany ihany, 2022 lany ihany, Jesosy ihany amin'ity 2023 ty. Mamresa amin'ny tompo hoe tompo inona ny andaniantsika n'ity 2023 ty. Jesosy za tokony mba ampiasainao za tokony hanana avonjy fanahy matsiaro vavaka le rahalahy anankiray zay tena tsy fantatro ianao raha samy manao n'ity vavaka ity fa enjany zany tena namaky aliza tena enjany zany. Lasa izy voaka tany etokotany dia nikikika mafy Andriamanitro. Tsy naomby ny fanompony ngarainy tamin'izay fotoan'izay, tany amin'ny taona efa tsy fantatro 1900 mahery kely tany. Dia zao nyresahany tamin'Andriamanitra, Andriamanitro, raha tsy omeno fanan'olona vonjeko, esory ahy hiala eto, vonoy aho. Fa tsy hitako izay atao eto ambonin'ny tany. Zany ny défi napetraka le rahalahy. Esory ahy hiala eto, matsiaro ny tenin'ny Paoly mihitsy ny aho hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Manahoana fotsika mirehitra ny amin'izany zavatra zany. Samy aina fotsiny, fa raha vao variana fotsiny tsika, mitady fitahina, mitady vahaolana, mitady vola, mitady zay ho atsika fotsiny, dia mandalo ndray ty taona 2023 ty. Dia tonga ndray ny anniversaire anao, dia vitena ny olona rehetra. Dia rehefa nytanina dia zao hoe volo me fotsy. Za hoe tsisy ratsy ange, fa inona ny antom-pahavelomantsika eto amin'izao tontolo zao. Za misaotra ny tompo mihitsy fa ny tompo mitarika ny fiainako. Ny aloha ny 2022 tena isaorako an'Andriamanitra mihitsy hoe nisy an'izany école de ministère zany mba entiny eo anatrehan'Andriamanitra, misaotra tompo. Fa misy vokatra tamin'ny 2022 ary misaotra Andriamanitro
fa misy vokatra amin'ity 2023 ty ozy vadiko resaka tamiko io amendreo a misy rentré fa nga mbola misy mbola misy ndray zay ny antom-pahavelomako amokatra zagny manana fotoana ohatr'izay tsy haiko zay alavany nao nandedavinao laniko amin'ny zavatra mandalo vetivety averiko eto le fanontaniana reo olona manana trano be deaibe reo anontanio la matsara venareo ao mampiadana tokoa veloha le manana trano de ilaza izy tena mahafinaritra le izy fa zao misy fa be deaibe zay fiainanjanak'olombelona misy fa daholo zay ataonao rehetra tsara ve ty tsara fa mety ve ty asa ty mety fa tsisy asa mety tonga de hoe tena mety io 100% mety fa misy fa daholo io na inona ataonao eto ambonin'ny tany na inona ataonao eto ambonin'ny tany fa ianao miaro an'ny fanjakan'lanitra tsy misy fa ao anatin'za sady tsisy solna fa tonga de fitahina ara-panany ao ambadika zany de arena tsy misy kalalao tsy misy arafesina manima tsy misy mpangalatra manamitrano be deaibe ny perta tao anatin'izao fanompona nanomponay an'Andriamanitra zao raha ny vola very efa tsy toko tsy foroana nisy fotoan'izay nanompo ny tompo ny vidy tomobile avy amin'ny vola ny eposy vidina le tomobile 2 volana de vadika fa ny anatin'ny foany tena eno hoe Jesosy eo na mivadika ary ty atsangana indray ty de lasa toizana ny lalana tsy ampem-bolana tao aorianan'izay ndray nisy nandona vao aoriana izy potika be le tomobile fa ny anatin'ny foany eno mihitsy ny hoe misy miazona fa milazanao fa raha tobily karamany zany naaraka niny koa ny fonao vadika izy de vadika koa fonao misy mandona izy avao aoriana voadona miaraka amin'izay any koa ny ao anatinao fa rehefa manao investissement ianao amin'ny fanjakan'lanitra za tena miresaka anareo zao eto anatrehan'ny tompo fa raha mbola verina ny tantara mbola sako miresaka amin'ny tompo hoe averireny tompo verina 2010 tsika de isafidy omenanao safidy efa fantatrao ny tranga raha tsika reto mazo zany mety tena mandeha ny eritreritra raha zany tavaverina amin'ny 2010 zany tonga de tsy todika mihitsy raha vao tian'le lehilahy io tena natambazan'inona tsy todika samy anamboatra fiainana daholo fa ho ahy manokana raha verina ny tantara tena sako miresaka amin'ny tompo hoe naverinao daholo ary izy rehetrarehetra le teto le very teto le sahirana teto le tsy nanam-bola teto le zao averen'ny tantara fa tsy olana satria eniko fa nanao investissement ary zany investissement zany tsisy anenenako ianao hitako zao nao nge sarobidy be so iverinareo fa tsy sarobidy mahita anareo reo rehefa mahita olona ihany koa avy any ivelany olona tsy fantatrao avaiza misy sasany avy any ambovombe rehetra mihaino an'le amin'ny telefony ahoana inona dika zany tsisy azonao zay resahany fa mifantatrao fotsiny hoe tena voarain'ity olo ty le filazanjana nisy fotoana nisy olona ny telefona avy any tsirony mandidy avy any ambanivohatra tsirony mandidy izy de tsy fantatro zay olona resahany tany fa tonga izy aveo de ny telefona pastera ho avy aty hony ianao tsy fantatro azy any tsy nieritreritry no avy any zany za ozy izy nisy nilaza hoe ho avy paster tovo amin'ny sabotsy tsy haiko iza ny teny azy zany fa ho avy hony amin'ny sabotsy de avany ambanivohatra hony izy ny nandeha tongotra nakao tsirony mandidy eona amiko fotsiny zany zavatra zany tena eno zany eny asarobidy tsy haiko nareo raha mba te hiaina an'izany hoe nohony aminareo nisy asan'Andriamanitra tany am-pon'ny olona fa mihoatra lavitra noho ny mahazo million zany raha lasa nabavy zany natao miariarena ho anareo misy olona be deaibe eo tsy voatery mpitory teny eto amin'ity pilipitra mavomavo ty ianao zay ianao vo avitan'izany fa mandany andronao ianao mivavaka ho an'ireo olona manodidina anao reo de misy impact reo misy marary am'ireo manatona mivavao azy ao aminao nge le fahefany so iverinao fa zao ihany ny atao hoe manompo an'Andriamanitra so iverinao fa zao ihany ny atao hoe miariarena fa ao aminao le fahefana misy marary eo mivavao azy toroy ny filazantsara izy miova ny fiainan'ny olona io tsy ho adininy ianao mandrakizay ary nafanaray ara de misy fifaliana lehibe tsy sotro zany any an-danitra eritrereto hoe ianao io mampifaly ny lanitra ngeza be ngezany
ianao ry mba jejojejo ery rehefa afa-pony olona tamin'ny mariaziny hoe nafinaritra dobodoboka ery le fozany ve voninahitra ho an'ny tompo dia mba eritreretra zao ny lanitra ray manontolo no miteny mafinaritra eny ny fona sy fananao Andriamanitra finaritra ve enao no ny amiko ty zany mbola misy fahalemena zany mbola misy azao tsy raharako zay fahalemenao sy inonany fa finaritra ny lanitra fa misy mpanoty ray mibebaka noho ny aminao noho ny amin'ny volanao misy mpanoty ray mibebaka noho ny amin'ny vavakao misy mpanota ray mibebaka noho ny amin'ny hetsika nataonao noho ny amin'ny fijoroana vavolombelona nataonao misy mpanota ray mibebaka ary na tsy hitany masonao ary zany minoan'Andriamanitra fa misy impact zany fa tsy takatry ty atodohanao ty ny fetraikany reny fa tsy hoe tsy mibebaka ny olona eo Andriamantsika lay mpanao ohatran'izany dia teriterentsika poriporetitsika iny anale olona alefaso tsy hainao zay rapitso androany nomeny Jesosy anao tonga dia mandoa alefa hivavaka ao anao ianao no te ahita azy hivavaka angany fa mety mbola tsy fotoanan'ny tompo zay fa ianao mandray anjara ao anatin'ilay investissement mampianarana hanisa ny andronay toy izy olo-lalana raha lasanabavy amen efa nandray ianao fotoana amin'izay zao fampiasana amin'izay ampiasaony vola ampiasaony hery ampiasaony fotoana ampiasao zay azo ampiasaina rehetra avokarantsika amin'ny fanjakany lanitra fa tsy foana ny fikelezantsika hainao amin'ny tompo amen diany hoe tsy foana tsy hoe mahazo fitahina ianao na mahazo vola ianao fa misy impact iny azonao zany zay ny dika le hoe tsy foana mihetsika ianao dia misy impact iny zay ny atao hoe tsy foana fa tsy hoe nahazo iny fa nohony amin'ilay zanotory teny dia zay mampatonga anay ohatran'izao nohony amin'izay le manao asan'Andriamanitra zay ny mampatonga an'le fitahina zay tsy iny le tsy foana fa tena hoe misy fiatraikany iny zavatra zay atao iny mampahery olona ianao misy fiatraikany na tsy hitanao eo ny eo ary na tsy heninao eo ny eo ary ne olona le pozin'le olona mety mitovy ihany ny hainanao tamin'ny voalohany izy ohatran'izao dia ohatran'izay ihany izy amin'ny farany teo zay anao hoe tsy mipasy mihitsy zany baolina zany tsy hanao tsony fa ozy izy ilay tenin'Andriamanitra anankiray zay hoe tahaka ny tsy fahalalanao ny inona ozy izy ny fitombon'ny taolana any kibo zay manananaka no tsy fahalalana ny fomba fiasan'Andriamanitra tsika tsisy mahalala mihitsy ny fitombon'ny taolana ao kibon'ny olona sy ny fitombon'ny nofotra sy ny fitombon'ny ozatra sy ny fitombon'ny tova rehetrarehetra fa maninona tsy hoe tsy hitanao izy dia tsy mihetsika sa tsy zay ivoninkazo io raha jerenao ohatrany hoe eo ihany mijery eo ianao adiny ray tsisy fiovana dia iteny venao tsy mitombo mihitsy ty voninkazo ty tsy hoe tsy hitanao izy dia tsy mitombo fa misy opération be deaibe tsy takatra ny sainao miodina ao ambany tany ao mamelona ny voninkazo io mandraraka an'le rano tsy possible mihitsy zany eo amboly tsaramaso ianao dia araraka ao le rano dia hiandro eo ianao tsaramaso loka rapitso izy ianao tsy voaka rapitso zany io ary tsy hoe tsy hitanao zay le resaka teo tsy hoe tsy hitanao zay opération zay dia tsisy ninona mitranga dia tahak'izay ihany koa fanompoana an'Andriamanitra tsy hoe tsy hitanao ny mouvement dia tsisy ninona mitranga tsy hoe tsy hitanao dia tsisy ninona mitranga fa misy ao ambadika ao zay tsy mahalala ny ninona mihitsiny efa fantatra leo le tantarako niditra ny violon tsy fantatro mihitsy hoe inona ny ataoko ao tsy hitako hoe fa maninona no ao efa niditra fitsarany tsy fantatro hoe maninona fa ozy ahako nyresaka taty amin'ny 2020 zao vo azoko hoe naninona fa raha tsy nandalo fiainana 2010 zay tsisy fantatro akorinareo na ny ray ary satria tsy nanao an'izany ESFM zany zay raha tsy nandalo an'izany fahoriana 2010 zany fa mbola ny alokaloka tany mahazo fitahina raha teo koko la matsara any am'izay misy any fa rehefa tonga ny problema rehefa tonga ny ady rehefa tonga ny mahamay sy ny mahaporotra efigadra ny tena may ambondrina may be mihitsy ny tonga dia nanao vavaka Jesosy za mbola hitory filazany tsara fa safeligadra azy zany fa tena tsy afenanareo fa nitao bosy tao a-tsaina tamin'izany fotoana zany le tsy gadra ny tena zava-dehibe fa tsy le filazany tsara tena ary raha verina kosa aloha le tantara mba hiova amin'izay mba ho hiova amin'izay hoe tena le filazany tsara mihitsy ny zava-dehibe fa tsy zany migadra zany
za am'izao fotoana zao fa tsy am'izany ntsony ny fatahorako fantatro fanaizanaiza ny raha ny tompo aby mahavokatra foana za zao vao nisy avy nijoro vavolombelona tsy fantatro hoe tapabolana lasa saovy fa misy olona migadra ny Afrika Atsimo fa lasa mpitory teny izy ihany olona 500 miaino azy ary inona ny teny toriny leninao eto ohatr'izao miaino pasteur tovy izy any ambadika any dia zay eniny eo dia zarainy amin'ileo gadra rehetrarehetra ao ngazany takatry ny ati-dohanao zany ny fomba fiasan'Andriamanitra tahaka ny fitombony taolana ny kibo izay manananaka ianao miadiady kely eto fotsiny ohatra anty vavaka atoatika za ohatra ny anao posika za ohatran'izao miasa Andriamanitra re olona ampahirezo le namanao aloha miasa izy hoe dia tsy hitanao ary sao dia mieritreritra ianao tsy hitanao dia tsy miasa izy Jesosy manambara an'izany mihitsy hoe za miasa ny raiko miasa ihany koa dia enao koa tokony hiasa amen mitondra zay anjaranao mandritry ty 724 ty na manodidina anao na olo patatrao na ny olo tsy fatatrao na iza dia alefaso fa natrakta verse ray ary ny apetraka ny tompo amponao dia iny ny esanao misy fetraikany amin'ny fomba tsy takatry ny sainy misy olona ny tratra ny depression zaraina ny re zavatra reny raisy fatany tianareo koa za mainsista be ohatrany iny tsofotsofony any anaty poketrany any tratra ny depression izy aveo tena efa tena mitady pikany any anatin'ny zanakadohany any ahodikodiny tampoka atao misy an'ity taratasy kely tsy tadidiny akory nypozinao amin'io nanome an'le izy tsy tadidiny akory hoe taizana hoana fa hoana ary natonga avy an'ity taratasy kely ty iny mitondra azy aveo hitady fiangonana hitady mpanompon'Andriamanitra dia ianao hoe mieritreritra fa le mpanompon'Andriamanitra rehetra mahazo tombontsoa sy nandray anjara tamin'ny famonjenan'iny olona iny tsia ianao ny tompon'andraikitra voalohany tao anatin'izany dia misy fifaliana lehibe any an-danitra dia tadidrio izay zavatra mandray anjara amin'ny fifalian'ny olona any an-danitra ay ny anjely kory araka ilay izy fa tsy olona ny anjely any an-danitra ianao zay ny avatritsika amin'ity andro an'io tia mampianaranay anisan'ny andronay anananay foendry mba tsy lalilany fotoana mba tsy lalilany foana ty fotoanantsika amin'ity taon'ity amen taontsika hitsangana dia samy miresaka amin'ny tompo androany samy mivavaka androany fa sarobidi ny fotoana izay omen'ny tompo antsika tahaka izao